dia mbola amin'ny fivaliana tramonao ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao. Belohany zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray, tera sy minkalaza ny anaronao mandrakariva izahay satria Andriamanitra mitondra vahaolana amin'ny fotoana mahamety azy ianao manoloana amin'ny zava-tsarotra andalovanay. Matetika ny nofinao mipahanao anatinay ka raha todo zava-tsarotra izay dia tsy tsaroanay fa Andriamanitra mahagaga, afaka mifehy zavatra rehetra ianao ary tena Andriamanitra azo itokiana. Kanefa matetika no tonga amin'ny tsy finoana izay ka mahatonga anay tsy mandeha araka ny sitraponao. Angatahanay aminao dia ny fanahinao masina, ampahiratra mandrakariva ny masom-panahinay, mba ahafantaranay izay tokony ataonay ary meteza hiasa mandrakariva ianao hanokatra ny fomba ampanahinay mba ahafantaranay fa tena misy ianao ary miasa ianao. Fotoana foy izay rahana eto dia apetraka indray mipelatananao, voninahitra aminao kiseho mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy na ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Mijery ny tantaran'ny zanak'Israely tsika mba hisintomantsika lesona manoloana ny ady atrehantsika amin'izao vanim-potoana izao, satria ny zavatra hitantsika dia rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Ekipta ny zanak'Israely, betsaka ny zavatra tsy nampozina, tena mpandehanana ary Andriamanitra nefa mahafantatra ny zavatra maro tsy maintsy atrehany zanak'Israely fa matoky ny teniny izy. Jehovah hiado anareo fiainareo kosangina. Kanefa matetika eo amin'ny fiainany zanak'olombelona tahaka ny zanak'Israely, le nofino mibahana be ao an-tsainika rehefa sendra ady dia manjary adininy fa misy Andriamanitra. Ary raha ny fijery mahanofo dia ohatran'ny rariny sitsiny izany, satria ny Andriamanitra izay hivavahany dia Andriamanitra tsy hita maso, Andriamanitra tsy azo tsapain-tanana, anika malady, mora miemotra, mora tsy matoky ny zanak'olombelona. Dia tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, kanefa fantatra Andriamanitra fa nofo ny zanak'olombelona ary tsy manome tsiny izy, fa miezaka mandrakariva mampafantatra ny tenany, mampafantatra ny heriny, mba hampiorina ny finoany ny zanak'olombelona ary ny zavatra rehetra andalovana misy antony avokoa, satria fitaizany rehetrarehetra ireny mba hatonga ny olona hifikitra tanteraka aminy. Ary torak'izany ny zavatra hitantsika tamin'ny farany, satria vao tafavoaka tao amin'ny tany Ekipta raha nanana tena fiadanana sy fitsaharana ny zanak'Israely satria tena faly tokoa, tafavoaka nanomboka ny fanenjehana ny lalana izay nitondrana azy, lalana mihodidina. Ary zany rehetrarehetra zany dia natonga ny zanak'Israely homonimmonina ka nitady hiveriny indray ho any amin'ilay tany izay efa nahitany fijaliana. Ary izay nefa nitanjona kendren'ny Satana eo amin'ny fiainantsika rehefa manara-dia an'Andriamanitra, tsy miseho mivantana hoe te handringana izy, fa misintona ny olona hiverina mba hiala amin'ny finoana velona an'Andriamanitra. Ary raha nanenjika azy ny Egiptianina dia tsy niandringana ny zanak'Israely fa mba hatonga azy ireo hiverina indray ny amin'ny tany Ekipta, mba ho andevoziny ampiasainy araka ny filany. Rehefa tonga tokoa ny fanenjehana dia hitany misehony na dia izay taranaka voavita raha ny zanak'Israely izay fisalazalana, izay tsy finoana izay ka miteraka fimonomonona. Kanefa Jehovah-Andriamanitra mamindra fo tsy nanameloka ny zanak'Israely teo anatrehan'izany,
satria zavatra mbola tsy nantalova ary tsy hitan'izay lalakalehany ka rariny sy janitra tonga ny fimonomononana fa tamin'ny alalan'ny Mosesy nefa no nitenenan'i Jehova ka nampahery ny zanak'Israely mba tsy hanana fanahina dia nitantana azy ary vavolombelona ny zanak'Israely nahita ny fomba fiasan'i Jehova satria teo ny Egyptianina izay nanenjika teo koa nefa ny ranomasina mena ary kivy ny fon'ny zanak'Israely dia tena tsisy azo atao intsony ty fa maty eto isika ary izay ny lesona nosotomintsika hoe eo amin'ny fiainantsika koa indraindray misy fotoana izay tsy eritreretintsika fa isin'ny vahaolana tapitalakale tahaka ny sokina nanan'ny bato tahaka ny zanak'Israely manoloana ny ranomasina mena ary iny nefa ny lalana voasorotr'Andriamanitra mba handehana ny zanak'Israely sy ampiorina tanteraka ny finoana fa eo amin'izay zavatra tsy ampozina eo amin'izay zavatra eritreretina tsy hitranga intsony eo amin'ny fiainana afaka miditra antsehatra fon'Andriamanitra mahavita zavatra tsy hainy zanak'olombelona eritreretina ary dia torak'izany koa eo amin'ny fiainantsika ny olona tena manara-dia an'Andriamanitra tsy mora ny lalana alehany araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe tery sady ety ny vavahady miditra makany amin'ny fiainana vitsy no mizotra makany fa tena mila fifehezan-tena mila fandavan-tena mila tsy mandeha araka ny nofo fa mila mahay tarity ny fanahy ary teo amin'izay zavatra tsy nampozon'izay nefa tena sehon'Andriamanitra ny voninahiny satria tamin'ny alalan'ny Mosesy raha vakitsika ny Exodosy 4:7-20 no nisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ny siny ny vahaolana tsy nampozina izay tsy hainy zanak'olombelona eritreretina ary ilay anjelin'Andriamanitra ozy izay nandeha teo anoloan'ny tobin'ny Israely dia nifindraka nakeo aoriany ary ny androraona nifindra ny ala teo alohany dia nijanona tao aoriany ka tonga teo anelanelan'ny tobin'ny Egyptianina sy ny tobin'ny Israely dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana nefa nampazava ny alina kosa ka dia tsy nifanatiny izy roa tota mandritry ny alina dia nahintsitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any atsinanana no nampizavan'i Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny ka natao ny tany maina ny ranomasina ary voasaraka ny rano dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandihy ny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano sy dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany zavatra tena tsy nampozina ny zavatra mitranga anahoana moa ny fifalian'ny zanak'Israely nahita an'izany rehetrarehetra any teo amin'ny fotoana izay nieritreretiny fa tapitalakale izy fifaliam-be ary azo antoka tanteraka mihitsy fa misy ny fiderana nataon'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Exodosy 5:20 noho ny famonjen'Andriamanitra nataony tamin'ny nanenjehany Egyptianina sy ny nampisarahany ranomasina mena tena faly ny zanak'Israely ary torak'izany koa amin'ny fiainantsika mba tsy hahatonga antsika ho kivy satria matetika betsaka ny fampanantenana tokaty rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao tsisy problema miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy marary miaraka amin'Andriamanitra ianao milamindamina kanefa dia anjarantsika kely mitodika amin'ny tenantsika hoe dia neo eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro marina tokoa ve izany raha tena nanolo tena ho an'Andriamanitra tsika tsy misy problema tokoa ve teo amin'ny fiainantsika lamindamina ve ny fiainantsika azotsika ve izay iritsika manana fiadanam-po ve tsika fa raha mahay mandinika ny tena ny olona dia tsy marina izany ary izay indrindra no ampaherezana antsika mandrakariva hoe miaraka amin'Andriamanitra dia tsy tambo isaina ny problema hatrehana
ny fizoantehitra ny fakapanahy ary ny fomba fiasan'ny devoly misintona ny olona mba hiveron-dalana ampiorona ny finoany sy ny fanantenany amin'ny zavatry ny nofo. Ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tafatsofoka ho azy amin'ilay tenenin' Jesosy hoe tafiditra amin'ilay vavahady lehibe ary mizotra amin'ny lalana malalaka izay tondra ho any amin'ny fahaverezana. Ary izay no mahatonga antsika hoe mahereza matoken'Andriamanitra satria raha mijery ny tantaran'ny zanak'Israely vao tany amin'ny fiandohan'ny fialany tany amin'ny tany Egipta ange izay fisian'ny fahavalona ny enzika sy ny fakeviana teny am-pandehanana eny. Inona moa ny tanjona-kendren'Andriamanitra? Tsy hoe efa akakiditra ny tany Kanana vao miditra an-tsehatr'Andriamanitra nampahafantatra ny maha izy azy, fa fony mbola tao amin'ny tany Egipta dia efa nasehoan'i Jehovah fa tsy manary azy mihitsy Andriamanitra. Nivoaka tao amin'ny tany Egipta dia tamin'ny alalan'ny toromarika nomen'Andriamanitra mba hahafantarany zanak'Israely sy ny Egiptianina fa tena nisy zany Jehovah zany. Ary vao nanomboka nivoaka dia nanomboka ny problème fa teo foana Jehovah. Zany hoe vao niainga mihitsy zany dia ny zavatra nitaizany Jehovah ny zanak'Israely hoe ninona zavatra mitranga tsy mandao anao hanamafoy anao fa miaro anao mandrakariva ary mitarika anao ho any amin'ny lalan'ny fanafahana. Fa sainga amin'ny manofo dia sasatra monimmonina niala ilay finoan'ny zanak'Israely, kanefa na izany ara dia Jehovah Andriamanitra mamindra fo dia nanovitra vahaolana mandrakariva. Eo amin'ny fiainantsika koa dia torak'izany. Eo amin'ny vanim-potoana mapetipety ny fiainana isian'ny vola, mihinana atoandro izay maraina atoandro hariva, manana izay fitafiana, manana asa tsara. Matetika raha tsy mitandrina ny olona dia sady midera-tena hoe tena manana Andriamanitra mamaly vavaka azy. Ary ny atahorana nefa tsy mijanona treo fa amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ny fomba fiasan'ny Satana dia manomboka miala tsikelikely ny finoan'ny olona ka lasa mahantoko tena. Le olona lasa mirehare, le olona anika rehefa tonga amin'izay ny problème dia mitady hemotra. Ary izay ny tanjona-kendren'ny Satana, ny atonga ny olona hiala amin'ny finoana velona an'Andriamanitra, atonga azy hemotra, atonga azy hiverin-dalana. Kanefa tsy sitrak'Andriamanitra ny fiverenana ary raha ny hafatra izay nampitaina tamin'ny zanak'Israely avy amin'ny Exodosy 4:20 ary koa Jehovah tamin'ny Mosesy nahoana mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Sitraky Jehovah ny fihamoarana fa rehefa miaraka aminy ianao nanolo tena ho azy dia no mandroso mandrakariva ninona zavatra hatrehana ao aloha. Fa ny mba hatonga antsika hiorina mafy mihitsy hoe na amin'ny fotoana sarotra tahaka ninona aza dia tsy miala eo amin'ny fiainantsika eo Andriamanitra io. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika fotsiny dia tsika hiankina tanteraka aminy, tsy atahotra na ho feheziny zavatra ivelany, fa nanofo mandratsy mandova ny fiainana mandrakizay. Fa mbola hafa kosa nefa ny miaraka amin'ny Jehovah, kanefa miaraka amin'ny Jehovah tsy midika fa ila midamina ny fiainana fa tahaka ny miaramila any an-tany bedina misy sedra ady. Fa rehefa mahay miankina tanteraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandresy araka ny tenin'ny apôstôly hoe manohitra no mpandresy aho noho ny amin'ny Kristy. Fa saingy ny teny an'izany fiteny izany dia rehefa milamindamina ny fiainan'ilay olona vao samy teny izy hoe manohitra no mpandresy. Fa rehefa tojo problème izy nefa tsy samy teny an'izany intsony fa ohatrany tsy marina izay, kanefa ao anatin'ny toe-javatra sarotra mihitsy ny tokony hiteny ampinoana mpanaradian'i Jesosy Kristy. Fa miaraka amin'i Jesosy manohitra no mpandresy mandrakariva izy. Eo amin'izay indrindra
tany am-piantohana ositsika dia efa nasehoan'Andriamanitra navelany hitranga zany olana maro isan-karazany zany mba hampiorona ny finoany zanak'Israely hoe hatrany am-piandohana hatrany am-pitantanana azy eny am-pandehanana mandra-patonga ny vanim-potoana ho tafiditra any amin'ny tany Kanana ary tsy vitan'izay fotsiny fa mba hinono ny zanak'Israely ary mba hinoantsika ihany koa ilay teny tokony meny Jesosy ny mpianatra sy ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana izany rehefa andeha hiakatra any an-danitra izy. Mateo 7:20 andiny fa 20 tapany farany zao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao kanefa ositsika ilay mahanofo indraindray no mampiala ny finoantsika ary eo ny tokony andinitenitsika hoe manao ahoana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tena matoky azy amin'ny fotsika rehetra ve io Andriamanitra io fa nainonenina problème mandalovantsika raha tena ao anatintsika izay finoana velona izay hoe momba antsika mandra-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao Jesosy marina fa manofo mitaitaina manoloana ny zavatra andalovana ange kanefa tokony hiaotra lavitra an'izay ny finoantsika hoe tsy mampanenina zany fa ny tompo momba mandrakariva fa nitanjona kendray ny devoly dia ny hanombotra an'izay finoantsika izay mba hampitombo ihany koa ny problème andalovantsika ary ho resy anady ka tonga antsika mivelon-dalana. Sokatra ny ranomasina mena manao ahoana ny fifaliana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany mety nandalo teo zavatra sarotra koa tsika ary teo amin'ny ora tsy nampozina namaly vavaka io Andriamanitra io ary manao ahoana ny fifaliantsika kanefa mety hoe tena tojo zavatsarotra tsika fa mbola tsy tonga ny vahaolana dia mampahery antsika mandrakariva tsarovy fa voana nomboka fotsiny ianao nanolo tena ao an'Andriamanitra tsy tamaso izy tsy azo sabahitanana izy fa tady diote eo foana izy tsy miala fa miaraka amintsika izy ary raha tena matoky azy tanteraka isika afaka mamorona ny zavatra tsy misy eo amin'ny fiainantsika eo Andriamanitra io ka tsy tokony atahotra tsika ho fehezo ny zavatra manodidina na fifaliana na fahoriana fa ny atsapantsika fa zanany isika ary dia mamaly vavaka antsika mandrakariva. Paoly apôstôly dia milaza eo amin'ny Korintianina 1:7-12 tsy misy fakapanahy nahazo anareo fa tsy izay zakan'olombelona ozy nefa matoky Andriamanitra ka nefa matoky Andriamanitra ozy ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany fantatr'Andriamanitra ke niady andalovantsika tsiraray avy fa tsy Andriamanitra mila voatsiarina ratsy io Andriamanitra io ka zavatra tsy ho zakatsika no andalovantsika aza mieritreritra mihitsy hoe tena tsy zakako zao ny angarana ny olona rehetra fa ny zavatra mianjady amin'ny olona tsiraray avy io dia fantatr'Andriamanitra fa tena arak'izay zakanao io fa mivanim-potoana ialantsika amin'Andriamanitra dia ohatra ny tsy zaka le izy fa mivanim-potoana miantehitra amin'Andriamanitra isika ary izay no nahatongavan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ty dia nitondra izay zavatsarotra andalovantsika izay mba hahatonga antsika hiadam-pinaritra hoe Jehova no miady ho ahy fa zako kosa angina tononona ange zany teny zany fa sarotra tanterahany fa saingy amin'ny manofo nefa ary raha ny fijery dia ohatra ny rariny sy nihitsiny ary Andriamanitra nefa tsy manameloka fa mitaiza izy ary tsy tonga dia mandringan'Andriamanitra rehefa misalasala ny olona fa manoro lalana mandrakariva mba hampiorona atsika ary tonga atsika hanana an'le toetra mahatoky tanteraka an'Andriamanitra avelan'Andriamanitra hitrango zany rehetrarehetra zany tahaka ny Egiptianina tsy vitany eo fa ny zanak'Israely fotsiny mba hiorenany finoany zanak'Israely fa mba hahiratra koa no masony fahavalo hoe Jehova no Andriamanitra miahy ny olombofidina izy
ary zany rehetrarehetra zany tokony ho tsapatsika kanefa rehefa tonjo toe javatsarotra de misandratra foana le manofo de miala ny finoana ary io fakapana io nefa ny tena tokony edivatsika mafy hoe tsy misy fakapana azo anareo afa-tsy zay zakan'Andriamanitra nefa mahatoky Andriamanitra ozy ka tsy amelanao alaim-panahy miohatra no zay zakanareo momba fakapana de asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany tsy tonga ho azy io fakapana io fa fomba hitaizan'Andriamanitra ny olona ary Andriamanitra nefa tokony fantatritsika efa nyresantsika teto tsy mba makafana olona satria io anisan'ny fitaovana raingeda le atao amin'ny devoly amin'ny olona any amin'ny epistily soratan'i Jakoba toko voalohany ny 5:12 ka hatramin'ny 5:11 mba hampahirezana atsika fa na inona zavatra miatra ny fiainantsika raha mbola velona tsika manana tompon'androm-pahavelomana ny zavatra azo antoka de misedra ady ary ny ady zay atrehana nefa de raha vao tsy mitandrina ka mandeha araka ny nofotsika miditra antsehatra ny devoly maka fanahy ary zay devoly maka fanahy tsika zay de mitady hitaizantsika mba hiala na ny finoana n'Andriamanitra velona tsy maintsy alaim-panahytsika kanefa hoe ny fakapanahy zay manjoa atsika arak'izay zakantsika fa tsy mihoatra amin'io zay satria Andriamanitra miditra antsehatra tsy amela ny devoly aka fanahy mihoatra noho zay zakantsika kanefa avelan'Andriamanitra hitranga raha ny tena marina zany avelan'Andriamanitra mihitsy ny devoly aka fanahy fantazona ankendren'i Jehova de ny hitaizantsika mba hiorina tsara ary ampafantatra amin'ny Satana fa ninona heriny rehefa miankina aminy ny olona anankiray tsy afa-pireo ny devoly hitantsika ny tantaran-Joba Jakoba toko voalohany 5:12 ka hatramin'ny 5:11 sambatra zay olona maharitra fakapanao fa rehefa voazaha toetra izy de andray ny satroboninahitra fiainana zay milazain'ny tompo omena zay dia azy ohatran'ny tsy hain'ny olona indraindray ny manavaka nyty fakapanahy sy fizahan-toetra ty feheverin'ny famitovy fa ohatra mitovitovy le izy satria misy zavatra ifandraisany sambatra ny olona zay maharitra fakapanao izy kanefa rehefa voazaha toetra izy de andray ny satroboninahitry ny fiainana zay milazain'ny tompo omena azy raha toy izantsika raha misy alaim-panahy aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy fa Andriamanitra tsy azony raha tsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona no mana-porofo amintsika fa tsy maka fanahy zany Andriamanitra kanefa tsika alaim-panahy fa vaizany hipohira ny fakapanahy avy amin'ny devoly ary inona ny asan'le fakapanahy samy alaim-panahy ny olona ozy raha tarihany filany sy fitahana izy ary ny filana rehefa torotorona de miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana le nofo mihitsy mikendreny le fakapanahy ary io fakapanahy io avy amin'ny devoly ary zay ny zavatra manjoa ny zanak'Israely le zavatra hitany masony tsapainy tanany le zavatra eritreretany fa tsy mety amin'ny nofa na tonga azy na nadino an'Andriamanitra ka rehefa tonga ny Egyptiana nanenjika azy de miala le finoana tao anatiny de lasa na alaim-panahy imonmonina de imonmonina avy amin'ny devoly zany ary hitantsika tamin'ny tantaran'i Joba zay naka fanahy Joba tamin'ny alalan'inona ary navelan'Andriamanitra hitranga zany satria ny devoly mieritreritra hoe Andriamanitra no miaro azy fa raha kasihan'Andriamanitra ny fananany sy ny tenany de ala amin'Andriamanitra velona izy de nahazo permission tamin'ny Jehova mihitsy ny devoly ataovy zay tianao atao aminy fa miainy fotsiny tsy azonao alana ozy ary navelan'Andriamanitra hitranga zany mba ho fanam-porofona ohatra ny defi nataon'Andriamanitra tamin'ny Satana hoe na inona na inona zavatra mitranga amin'ny io mpanampoka eo tsy miala amin'Andriamanitra velona izy ary zany tantara tena misy mba hahafantarantsika fa miaraka amin'Andriamanitra tsy mandeha ho azy fotsiny tamin'izao Joba ary tena olona mahitsy natahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy kanefa inona ny zavatra mitranga jereo ny zavatra nanjoan'ny Joba
izy ireo nyvakina angeny tantara iny mampahery fa tsika aveo masina no ijoba dia tsika mieritreritra hoe miaraka amin'Andriamanitra dia landamina fa mitaiza Andriamanitra ary nitanjona kendren'Andriamanitra dia ny ampitombo ny firaisantsika aminy mba hisehoany ny fahagagana lehibe eo amin'ny fiainantsika ary fantatritsika amin'ny faran'ny Joba fa ny ohatra lavitra noho tamin'ny voalohany ny fitahian'Andriamanitra azy. Izay nefa ny zavatra andrasantsika fa rehefa zahana toetritsika rehefa tratra ny fakapanahy dia mitady hemitra ary izay le fakapanahy ataon'ny devolo hoe alay-panahy ny olona raha-tariany filany tia nofo tia mitady zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia iny foana no eritreretana dia rehefa ny filana ozy rehefa torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana dia jereo vao ny tantarany Eva sy Adama vokatry ny nataon'ny devoly izay nisarika ny sainy mba hitsiritritra n'le voan'le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia nanotaza n'le voly nenanany potra ny fahafatesana kanefa ozy ny lazainy teny soratra masina ary zay no lakilehany fahasambarana sambatra ny olona maharitra fakapanahy sambatra ny olona maharitra fakapanahy raha vao miresaka hoe maharitra fakapanahy zay ohatra ny misy Andriamanitra manao croisé les bras hoe manahoana ty olona ty rehefa tody zavatsarotra inona ny katsahany iain'ny feon'ny devoly ve ka iverina imonimona tsy atoky an'Andriamanitra sa tena hiazona n'le finoana velona misy vanim-potoana velan'Andriamanitra andalo amin'izay ny olona fa mizaha toetra izy kanefa sambatra raha maharitra fakapanahy midika an'izay zavatra izay efa manomboka voavoly ao anatin'le olona le toetra matoky an'Andriamanitra fa rehefa voazaha toetra ozy izy dia andray ny satroboninahitry ny fiainana fakapanahy dia ny devoly mitaona antsika hevitry ny nofo ka andany sitrapon'Andriamanitra ho tonga ny fiamorana fa ny atao hoe fizahany toetra dia Andriamanitra miandry antsika inona ny fanapahan-kevitritsika manoloana ny fakapanahy izay antanovantsika ary izay indrindra no zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely io navelan'Andriamanitra hitranga izany rehetrarehetra izany izany hoe toe-tsain'ny devoly manosika hanenjika ny zanak'Israely fa misy vanim-potoana velan'Andriamanitra hoe manahoana ny fanapahan-kevitra ny zanak'Israely dia hitantsika fa tena fantatr'Andriamanitra hoe hatreto ny zakan'ny Israely dia tsy navelany miaraka ny teniny Paoly apôstôly amin'ny Korintiana hoe tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa tsy izay zakan'olombelona nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asia ny lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany misy lalana voasorotr'Andriamanitra ny vanim-potoana miankina tanteraka aminy isika dia tahaka ny zanak'Israely teo amin'ny vanim-potoana satria fantatr'Andriamanitra fa raha tsy misy lalana soritana mba hahafahany amin'ny fanenjehan'ny Egyptianina dia tena miverin-dalana izy ireo kanefa teo amin'izay zavatra mafy nieritreretan'izay ny sokatra ny ranomasina mena inona ny zavatra mitranga nanditany maina ny zanak'Israely valina ny zanak'Israely tsy mbola nisy ohatran'ity valim-bavaka angeza be zany tafa voaka soana tsara teo amin'ny vanim-potoana tsy hainy eritreretana ho antsika ihany koa tokony hahery mandrakariva eo amin'ny fiainantsika satria vanim-potoana iainantsika ao anatin'ny toe zavatsarotra amin'izao vanim-potoana izao fa izay mieritreritra mihitsy hoe manadino anao zany Andriamanitra misy vanim-potoana ianao avelany mba miaina kely eo anatin'izany fa tanjona kendren'Andriamanitra dia zao matoky azy mandrakariva fa hitanao ny valim-bavaka seho n'Andriamanitra aminao tahaka ny nanokafa ny ranomasina mena tamin'ny zanak'Israely izay tsy hainy zanak'olombelona dia asian'Andriamanitra lalana ahafahantsika amin'izany fakapanahy zany rehefa tena matoky tanteraka azy ka hazakivy fa tsy maintsy mandalo toe-javatra sarotritsika fa tsarovy fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra kanefa tsy afaka miditra antsehatra amin'ny fiainantsika io Andriamanitra io raha miala aminy ny fatokisantsika azy fa raha matoky azy tanterakitsika dia avela ho hitranga izay hitrangy
fa Jesosy dia efa niteny za momba anareo mandrakarivozy mandra-patonga ny fataperany zao tamin'izao voninahitro n'Andriamanitra irery any a vavantsika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray amin'ny teninao indray izay tonga mba ampahirezana anay eo amin'ny tomonandro mpahavelomanay tsapany tokoa fa ny ratsy zao fiainana zao ary rano marina tsisy zavatra mitenainy eto kanefa matetika voasarika ny mahanovoka mitady vahaolana tsy maharitra izahay fa misaotra anao manokatra ny masom-pananay fa tsy eto amin'ity zao tontolo zao ty ny fitsarana fa misy fiainana tsara lavitra homaninao ho an'izay mino anao dia mporeny ny fonoan'ny olonao tompo mba tsokivy manoloana ny ady sehatreny kanefa mangataka kosa tompo sokafy ny masom-panahy ary mamalefa afaka velonao mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fakiviny tsy adinonaina mivavaka amin'ny firenena satria na ny fieritreretana fotsinitra ny ady misy fanakorontanana tsy fifankazahoana kivy ny vahoakanao kanefa mahatoko tompo ny teninao hoe ianao ny ady fa zay kosangina dia hitsinjo manokana ny firenena no tompo mba isehoany voninahitra dia misaotra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.